Iarlala Ramanantsoa, candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo ao anatin'izao fifidianana 2024 izao. Vavitokana amin'ireo kandida fito mirotsaka ho fidiana eto Antananarivo i Ramanantsoa Arlala. Tsy nataony ity filohan'ny delegasiona manokana teo aloha ity hosakana anefa izany fa vao maika noraisy no fanohitra ho an'ny fitondrana fanovana tsara ho an'Antananarivo. Efa fantatrareo fa PDS ny tenako voatendry ary nametraka programa nandritry ny 5 volana ho tanterahana tao anatin'izay fandraisana ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo izay no nahitako fa marefo resy Antananarivo ary misy nefany ny vahaolana tena azo entina azo tanterahana tsara noho izay indrindra no nanekeko ary andraisako ny andraikitra ho ben'ny tanàna Antananarivo ary ny rotsahako ho anisan'ireo candidat amin'ity fifidianana ity. Izao aloha no efa nirotsaka ho ben'ny tanàna 10 taona lasa izay satria efa niboboka lalina tato anatiko ny finiavana andray anjara amin'ny fiainana Antananarivo. Za koa no efa conseil municipal nandritry ny 5 taona ary izao irery ihany koa no efa nitatana ny tanàna Antananarivo na dia 2 volana monja azy. Izao irery ihany koa no reny izany mahareny anahy izay indrindra no tena mampiavaka satria ny reny no malala ny fototry ny olana ao amin'ny tokantranony. Manana mipaikady ho an'Antananarivo ny tenako ary te hizara zany aminareo ary angatahako isika rehetra izay monina eto Antananarivo renivohitra na avy aiza na avy aiza andao hiaraka hitondra vahaolana ao an'Antananarivo. Mandritry ny 10 andro manaraka dia anao fionam-be mba andraisana ireo etaetantsika mba ho tena ho feo atsika no entina hitondrana zany vahaolana ao an'Antananarivo izany. Izao dia candidat misokatra ho an'ny rehetra izay vonina ny hiara isalahy ho an'Antananarivo hitady vahaolana miaraka isika, hiaraka isalahy isika, hiaraka hitondra ny fahaiza-manao isika mba hitondra ny fanovana tsara ho an'ny renivohitra mamitsika ity dia Antananarivo izany.